Madagascar Information. Mandeha nresaka amin'izao fotoana izao fa hanonga-mpanjakana ny pasteur Mayol. Nitondra fanazavana mikasika izany ny teniny androany ka nanambarany fa tsy mbola nisy olona apokalipsy nanonga-mpanjakana ary tsy mbola nisy firenena tafarina vokatry ny fanongana-mpanjakana. Ny apokalipsy mihitsy no tiana potehana vokatry izao izao no ny tanjany. Tsy hitory ny pasteur Mayol satria tsy mety aminy mitory olona sy manenjika olona saingy adidiny kosa ny miaro tena. Fanjakana izay misy amin'izao fotoana izao no nanao parrainage ny faharoapolo taona fiangonana apokalipsy teny amin'ny collégium. Ny fanjakana amin'izao fotoana izao no nanome ny commandeur de l'ordre national ny fiangonana apokalipsy. Dia ahoana no mahalozika hoe ny pasteur Mayol no hanonga-mpanjakana hanongana ity fanjakana ity. Hatramin'izay nisy ny fanjakana ny fandimby teto na dia nisy aza reny faminaninana ambarako reny nanomboka tamin'ny professeur Zafy Albert ialy professeur Zafy dia iverany amiral Ratsiraka. Tsy nanana député na iray azy izahay nanao empêchement professeur Zafy Albert taony amin'ny assemblée mba hatateraka ny zavatra nambarako. Tonga tao amin'ny fitondrany ny amiral Ratsiraka ny lazaiko eny taona ny ipetrahany sy raha mandrika fa tsy nisy na dia fiangonana iray aza na olona iray aza ny apokalipsy nidina teny an-dalambe nandritry ny tolom-bahoaka tamin'ny 2002 reny nanongana ny amiral Ratsiraka. Tonga tao amin'ny toerany Flora Valomanana mbola nambarako ty ihany koa fa fito taona ny ipetrahany eo ary raha mandrika koa ny elany eo fa tsy nisy apokalipsy na iray aza nidina tan-dalambe nanongana ny Flora Valomanana ary teny tetezamita niatsika daholo koa ny olona nanongana ny tetezamita io nanazerana azy taona vahoaka nidina teny an-dalambe fa tsy nisy apokalipsy na iray aza nidina teny. Ny antony dia satria zao tsy fomban-drazana i apokalipsy na ny antoko politika GFFM ny manonga-mpanjakana satria zay fanjakana niongana teto teo amin'ny 13 mai noho reny tolom-bahoaka ireny dia raha tsika mahita na tsika mpanao gazety na tsika vahoaka malagasy fa tsy mbola nisy firenena tafarina teto Madagasikara tao anatin'izay fanongana-mpanjakana ny fandimby rehetrarehetra teto izay fa fampotehana aza sy fantrany vahoaka ny bokany. Dikan'izany fantatray zany ary tsy zahay mihitsy no andeha taona vahoaka hidina an-dalambe. Diso adversaire ny fanjakana raha ohatra ka ny apokalipsy no heveriny fa hoe ho adversaire ny kapotehana satria raha ny fanjakana misy amin'izao fotoana zao dia raha tsika mahita raha nety Tananarivo efa mitsangana manohatra azy daholo ny ankamaroan'ny antoko politika dia ny apokalipsy izay ataontsika hoe andro tokony kinany amin'ny zao raharam-pirenena zao ndray no alaina fahavalo ve ka hoe ny mpitona fanjakana ihany manao dia zany hoe vo fitahandry raha olona mpitona fanjakana marina tokoa manao dia fitahandry olona reo ny président république fitahandry olona reo fa raha amin'izao situation zavatra misy zao no atao hoe ny apokalipsy no atao fahavalo ka hivadika any amin'ny mpanoatra ny apokalipsy sanatry ny vava hoe tonga amin'izay toerana zay aiza ntsony ny ankinina ny mpitondram-panjakana ity fa mamory vahoaka daholo niny olona fa ataoko hoe na mpitondra fanjakana ary mamory vahoaka fa ataoko inge mpitondra fanjakana mamory vahoaka dia mankalaso amin'ny collégium aza sy ny artiste fa saivo manao tenue fotsy-manga satria fotsy-manga koa ny asvelony asaivo manao tenue fotsy-manga ny olona anaty eo raha mahafeno ny collégium io ary raha zay mitondra olona ny an-dalambe hoe hidina an-dalambe zany tena za tena milaza amitsika fa raha ny apokalipsy fotsiny ataoko hoe santiona ny zavatra nitranga reny hatrany amin'ny Bojatova any amin'ny tunnel any ambany disy atya tunnel Mboda aty ny arkady manodidina rehetra reny ka mba feno ary raha mbola piny vahoaka tsy mankasitraka an'ilay fitondrana amin'izao fotoana zao koa manampy an'izany dia ngamba ataoko hoe 48 heures dia mijery ty fitondrana ity fa inona nefa nitombotsy ho azotsika tamin'izay fanongana-mpanjakana nisy teto hatramin'izay zao le firenena manomboka miarina kely zao indray dia isina zany dia dikan'izany tsy pasteur Mayol mihitsy ny tondra vahoaka hanonga-mpanjakana izany. Ninona koa reo mpitondra fanjakana reo raha ohatra ka marina zany tsao alefa izany no tsy nampiantso ireo olona voatonontonona anaranareo fa ny fahitako azy zany tena ny apokalipsy mihitsy ny tianao potehana amin'ny zavatra io satria hoe hita hoe nitanjaka ilay apokalipsy amin'izao fotoana zao nahazo maro voninahitra nomen'ilay fanjakana dia inona indray ny fomba hanapotehana an'io dia ty olona ty moa dia nilaza izy ato hoe dia mbola izany foana ve izy miainana eto amin'ity tany ity fa tsy mankasitraka fanongana-mpanjakana dia za koa milaza izany tsao zany foana koa ve no ienana amin'ilay firenena malagasy hanapotehana ny voaka malagasy hanapotehana n'ity firenentsika malagasy ity
dia tsy gaga atsika raha tsy mandroso le firenena raha ohatra hoe sa ohatran'izany no ampatany ary mampalahelo raha aman-dreny be fotsivory elany atezany ireto no nosorana fotaka ohatran'izany ireo olona resahanareo tsy isy presaka amiko ireo na iray azy. Madagascar Information.